Fahasoavan'ny tompo Jesosy indray a no tononoko amintsika rehetra sy anonako ny tenim-piadanana amintsika mpanaraka ny pejy Rahalasy Ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy. Inona no zavatra ho ambarantsika an'io a, ny famarinana ifampizarantsika an'io a, de mianga amin'iny fête de père izay fetin'iray izay vao tsy ela vao omaly iny, izay samy nankalaza azy daholo a, ny antokom-pinoana isan-karazany a, ny satsokajiny avy a, ny ambaratonga mpiara-monina isan-karazany avy a, satria ny vaninandro-pety tahaka ireny moa dia rahantsika malala fa izao tontolo izao a no nametraka ny lamina, ary ao anatin'izay lamina izay a dia isika dia ety amin'ity zao tontolo izao ity dia participant ihany koa ao anatin'izay hetsika izay a, ary raha miditra detay isika amin'izay hoe samy participant ao anatin'ny hetsika dia porofoy ny asa ataony a sy ny hetsika ataony a, ny tsirairay a amin'ny fihetsehany a eo amin'ny fiainana iainany andavanandro. Sotraonao zay a tompo ray masina tsara indrindra, ny alehiben'ny famindraponao sy ny fitiavanao a, mankasitraka betsaka ny amin'ny mbola fahafahana indray a, mandranto famakafakana, mandranto fahendrena, mandranto fahalalana, mandranto fahamarinana amin'ny alalan'ny fifampizarana tahaka izao. Voninahitra dia hoanao rery ihany a, raha tsy to taio ny teny a, taio ny tena koa, taio ny tsirairay avy a, amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Alleluia, amen. Ny fête de père arak'le zavatra andresantsika eto dia fantatsika tsara ho fa lamina izay apetraka izao tontolo izao, fa na dia hoe lamina apetraka izao tontolo izao ara dia mirevele zavatra be da be mihitsy, izay hoe lamina apetraka izao tontolo izao, mirevele ny toetrany tsirairay, mirevele ny fiarahamonina iainantsika, mirevele mibrise zavatra be da be isan-karazany. Maninona no miteny an'izany sy manatsikafina an'izany zavatra izany, satria tena important be mihitsy ny fahafahantsika miditra detay ao anatin'izay hoe révélation atsikafin-dreny vanim-potoana isan-karazany sy vanim-pety, tonom-pety a, tononandro-pety isan-karazany reny. Amen. Alléluia. Tiako ny manamarika amintsika fa ny fety ara-baiboly dia tsy misy afa-tsy ny cette fête juive ihany. Veriko tsara hoe ny fety jiosy anankifito ihany no tena ara-baiboly, ary ireo fety anankifito izay fety jiosy ireo ara dia mifamatotra amin'ny fifaneken'Andriamanitra tsy to tamin'ny vahoaka hebreo. Izany hoe tsy misy idiran'ny hafa firenena, ny hafa fitenenana rehetra, ny fokom-pirenena rehetra, ainsi de suite ao anatin'izay hoe fifanekena izay, ao anatin'izay alliance izay, fanekena voalohany. Fa tsika dia miara-mahita fa aty amin'ny filazontsara, aty amin'ny epistily isan-karazany ety a, dia mazava ny soratra masina ny amin'ny hoe tsy misy jiosy, tsy misy andeva, tsy misy grika, tsy misy lana vavy, tsy misy zay afaka anapitsika sasy teniny amin'izay teny izay, fa iray ihany areo rehetra, iray ihany anareo rehetra, iray ihany anareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny Kristy Jesosy zay a, fa ny tsy ao amin'ny Kristy Jesosy zany hoe ity amin'ity zao tontolo zao ity a, dia mbola miexista foana izay contexte hoe jiosy a, andevo tsy andevo a, lasy vavy a, ary misy sens spirituel ihany koa afaka ambara ao anatin'ny detay famakafakana ny amin'izay. Inona ary ny zavatra ho resantsika mikasika an'iny fête de père iny? Fête de père ho iaho teo a dia révélateur be mihitsy a, ary ny brise zavatra be da be ny amin'ny attitude any tsirairay a, ny loham-pianakaviana anankiray a, ny futur papa sy ny sisa be da be, isan'ambaratongany avy, isam-piarahamonina avy, hatrany zay afaka ilazantsika azy. Raha mamaky ny Malakia toko voalohany a, andininy fahaenina isika dia izao no voasoratra ao, izay titre ihany koa eo amin'ny natoko lohateny a, nosafidiako an'io dia hoe ny zanaka manaja ny rainy a, ary ny mpanompo ny tompony. Izany hoe ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raha ray aho hoy aho hoe Elohim, hoy Andriamanitra tsy to, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay taotra, hoy Jehova. Fa nilazaiko teo, tompony maro aminareo ry mpisorona izay manamavo ny anarako.
nefa manao hoe ny mpisorona izany amin'iny nanao manao anamavonay any anaranao ainsi de suite dia de tahen'ny bokyny malaky eo am'izay a lay toetra sy fomba fanompona fihetsika isan-karazany am'izay endrim-panamavona izay faniratsirana izany raha ray aho ozy ny bokyny malaky azy izay hiatsako zany hoe andriamanitra tsy toy eto no misadrese amin'ny peuple Israel amin'ny alaran'ireo mpisorona sy ny mpaminany ny contexte anao zavaiko eto zany de miady fity andriamanitra tsy toy hoe maninona no tsy misy afa-tsy faniratsirana no antopisianareo sy antompiainanareo ny antom-panehoanareo ny endrim-panomponareo oro anefa ozy andriamanitra tsy to zay zany le endrika miady fity manindry tsindrim-peo ao anatin'ny fitenenina sy faneho-kevitra hoe raha tsindriko lay tsindrim-peo ahafahantsika mandray an'le hevitra de hoe izany namoaka anareo teo ambanin'ny tanany Egyptianina teo ambanin'ny fanandevozan'ny Egyptianina nasehoako ny karazam-pahagagana maro isan-karazany ny ramasina mena ny sokatra tamin'ny alalan'ny mpisorona sy ny mpaminany ny mpanjaka isan-karazany zany ny karazam-pahagagana ny mana ny fanana n'izany ianareo ny kapa teny amin'ny tongotrareo tsy potika ny akanjo teny akoditrareo tsy rovotra 100 taona sy ny sisa be da be tady fity andriamanitra maninona nefa ianareo no be sirasira mpanirasira mpaniasi mpanao tsinotsinona brave foana mibrise ny alliance fanekena fanekena raha ray aho izy ao Elohim aiza zay hiatsako andriamanitra zany eto no mitady fity amin'ny vahoaka Israel fa ilay tena hitondrako famakafakana an'io sy fizarana fijereny fotony any fahamarinana de tsy amin'ny izay côté izay hoe andriamanitra tsy to ray tsy to mireklame an'io haja amin'ny vahoaka Israel io fa eto kosa zany dia anipika amitsika sy anaitra ny fijerintsika hoe raha ray izao zay miteny zao ray mpianakaviana raha ray ianao izay isadreseny zao afatra izao zay le hoe ray zay de possible hoe ray mpianakaviana en tant que hoe ray aman-dreny ray filohan'ny république ray mpampianatra ray mpitondra fiangonana ray lamatoa ao amin'ny tokantrano anankiray sy ny sisa be da be mety ho reny mpianakaviana ihany koa maka ny toeran'ny ray mpianakaviana resaka fonction aiza izay hajako inona lay hajako inona lay haja an'lay filoham-pirenena inona n'lay haja an'lay mpampianatra inona n'lay haja n'lay lay matoa inona n'lay haja reklameko eto amin'ny alalan'ny sujet zay resantsika hoe aiza izay hajako raha reny maka ny toeran'ny ray mpianakaviana sy ny sisa hatrany an-trano de tsy inona izay haja izay fa ny valeur zaza ro ohatra hoe ray aman-dreny raha ray aho aiza izay hajako ny hajako amin'ny maharay aman-dreny a de be da be ny point afaka resahana sy detahena ao anatin'izay de izay indrindra no hitondrako fa motsipotsirana fahamarinana sy fizarana amitsika an'io raha ray ianao aiza zay hajanao ny problème mantsy de fête de père dia miliba daholy festin za raha misy occasion tiondalana afahana miprofiter la vie zay le izy zay de samy mandrantindranty eny amin'ny roy izay afaka andratinany zany sy eo amin'ny fiainana andavanandro geste selfie eny amin'ny Facebook ny karazan-tsakafo be da be isan-karazany ny karazana fanaovana intéressé amin'ny lafiny maro be da be amin'ny alazany fampisehoana isatsokatsiny avy samy mampiseho an'izany ary mifaninana toy ny hoe manao challenge mihitsy raha ray aho aiza zay hajako izay ve le haja nefa isika ray mpianakaviana izay ve le haja nefa isika mpanompon'andriamanitra izay ve le haja kanefa isika ao anatin'ny fanekena mifanaiky amin'andriamanitra tsy to zavatra misy eto de miverina amin'ilay sasiteny nyresahako tany am-piandohana hoe révélateur be mihitsy
ary tena mibrise zavatra maro be dia be iny resaka fête de père iny satria à partir an'iny fête de père iny a de be da be mihitsy ny raim-pianakaviana mamotatatra be da be ny raim-pianakaviana ay izy ao ambadiky reny seho ity amin'ny Facebook sy ny seho isan-karazany selohan'ny challenge sy ny fietsehany amin'ny fihetsika be da be isan-karazany zay aseho any reny en tant que hoe raim-pianakaviana aiza izay hiatrako mpamony vady mpampirafy vo tonga ny avance karama dia au lieu de hoe anefana ny besoin ao tokantrano ny sakafo ny resaka koson-jaza sy ny ohatran'izany fa lasa mirevy miaraka amin'ny akamo mirevy miaraka amin'ny maîtresse zany lela hiaja raha ray ao aza zay hiatrako ary raha piko entiko amin'ilay principe an'ilay malaka toko voalohany andininy fahenina teo raha tompo aiza zay tahotra de aiza lay tahotra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany révélateur be o ny karazam-pety tahaka ireny ny olona mantsy hitanao reo reny le olona religieux reny le olona tia sosio ivelany mialatsiny amin'ny teny an'izany amin'ny fanompona an'Andriamanitra sy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra reny de miara mahita isika hoe il suffit fotsiny hoe misy fety izao tontolo zao reny resantsika tany am-piandohana hoe fête de père de isan'ny parmi ny fetiny izao tontolo zao fety babyloniane de izy zany misisika be any am'le hoe fety tsampy ary any izy no monsieur débattre any izy no miady any izy no be discussion any izy no be moral any izy no be définition sy ny sisa rehetra tsy ilaina mifete an'izany ozy izy fa fety tsampy io fety babyloniane io fa za zany misarika ny saitsika hoe tsy important izany tsy misy sens tsy misy valeur izany zany débat stérile izany fa ny tena tokony ifantohan'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika de ity hoe raha ray ao aiza izay hiatrako par rapport amin'ny soratra masina par rapport amin'ny herin'ny filazontsara par rapport amin'ny alliance ao amin'i Jesosy Kristy fahendrena ao amin'Andriamanitra tsotoa par rapport amin'ny herin'ny filazontsara ny grâce ny famonjena maimaimpona araka ny bokin'ny Efesianina noentin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijalena aiza ny ajan'izany ny position an'izany eo amin'ny fitondran-tenako satria zay de takin'ny filazontsara takin'ny soratra masina amitsika ary zay no antony mpirindrany antony firindran'ny fiarahamonina anankiray antom-pirindrany ankohonana anankiray ary zay no manao tache d'huile izay no manome communauté izay no manome nation manome firenena raha ray aho aiza izay valeur izay ary za de minsista foana am'izay detay izay raha ray ny mpitondra firenena anankiray ny filoham-pirenena anankiray aiza izay ajany aiza izay ajany amin'ny fampiarany constitution amin'ny fampiarany izay araky ny takin'ny lalàna rehetra ny amin'ny resaka corruption ny amin'ny tsy fanapara-pahefana ny fanararotana ny amin'izany raha ohatra hoe misy resaka fifidianana député na fifidianana filoham-pirenena na sy ny tsisa be dia be tsy te hiresaka an'izany satria ny amin'ny tontolo politika izany aiza izay valeur izay raha ray ianao aiza izay hajanao miatireny attention antsika foana par rapport amin'ny herin'ny filazontsara satria izay valeur izay de tena very izay valeur izay de tena potika izay valeur izay de tena aterre izay valeur izay dia voaviravira mihitsy am'izao vanim-potoana iresantsika izao raha ray ao raha ray ianao sady resy amintsika raim-pianakaviana amintsika lehilahy rehetrarehetra ny antom-pisitsika isika raim-pianakaviana isika lehilahy de manome image ny Kristy Jesosy manoloana ny fiangonana isika lehilahy no protecteur isika lehilahy de tokony lehilahy responsable isika ray dia tsy mpampijaly ankohonana tsy mpampijaly vehivavy tsy mpanao tsindrifalavo tsy mpampirafy ny fitsangatsanganana dia fahotana isan'ny alan'Andriamanitra indrindra isika lehilahy de tena tokony ho visionnaire mahita lavitra de raina ny tompo de rehefa tsara i Abrahama ray ny mino tsy zany manambaran'izany fa ny bokin'ny Romanina toko faefatra vakeo andininy voalohany andininy faraiky amby folo hatrany amin'ny fahafito amby folo manasongadina an'izay hoe Abrahama ray ny mino zay
ekeko fa ny contexte ny romanina toko faefatra dia manisy poids ny référence any amin'ny herin'ny lalàna sy ny herin'ny fahasoavana fanasongadiny ao anatin'izay ny hoe herin'ny finoana ary indrindrandrindra no appuyen ny soratra masina araky ny bokon'ny romanina ny revelena tamin'ny paoly ny amin'ny hoe abraham ray ny mino ilay valeur ilay poids amaharay any abrahama ray ny mino ary eo indrindra no brise an'lay hoe révélateur zay le nyresako tany am-piandohana to hoe ity sujet atsika ity de révélateur ny brise zavatra izay miafina ary tao anatin'le hoe abrahama ray izay mpanompo sampy abrahama ray izay nifanaiky tamin'andriamanitra tsy to abrahama dia tonga ray ny mpino ray ny mino de izay no ny revele ny toetra hoe jesosy kristy ihany koa de tonga ray ny mpino izasy anao ary zay tonga hatrany amin'ny destination ilay natsitoko teo hoe efesiana toko fahadimy kristy sy ny fiangonana azadiny fa kristy ny farany lalàna ary ny alliance dia natomboka andriamanitra tsy to tamin'ny abrahama ihany koa ekeko fa nisy ny fanekena fifanekena entre ny elohim andriamanitra tsy to tamin'ny adama seva sy tahaka ny ihany koa hoe fifanekena ankoatra tamin'ny noa izay kaparka fa eto dia miresaka firenena ankonana fiangonana zay le endrika fa le hoe ray manakaja valeur dia nasehoany tamin'ny abrahama araky ity romanina toko faefatra ity io zany dia tokony ho perse ho tokony voatrobaka ho tokony ho tanteraka any amin'ny foniny ray mpianakaviana anankiray ihany ko sa ve sanatrin' zany dia ray mandova ny jaona toko fahavalo andiny faefatra amby efapolo daholy satria tsy racheté satria tsy mbolana ray an kristy jesosy de lay ray nanambady ny menarana tamin'ny alalany adama seva atao amisahany tena ianareo de ataranaky ny devoly rainareo isasitraky ny rainareo ny tenareo atao izy mpamon'olona mpandainga hatramby voalohany raha milaza izy de ny azy ihany lazainy izy dia tsy manana valeur raha ray aho de aiza zay atsako ny valeur any de zay famonon'olona laingy fitaka abus de pouvoir sy ny sisa be da be finanam-bola am-piangonana raha ray aho aiza zay atsako amaranako azy dia miverina mitodika amitsika rehetra mpitondra fiangonana miverina amitsika rehetra ray reny le antsoina hoe kaiky le antsoina hoe bishop le antsoina hoe cohen le antsoina hoe dada be da be mihitsy no mietinentina mieboebo ao anatin'ireny rehefa antsoina hoe iny ny dadako ara-panahy iny zao satria iny nanao batisa iny no nitsodrany mariazinay iny no tsy fantatro sy ny sisa be da zay le endrika ray zay aiza lay valeur ilay haja nefa par rapport amin'ny alliance fanekena sitrapon'andriamanitra sy ny tasy ilay valeur aiza izay iajako ahoana tsara le question en kristy jesosy tamin'ny petera eto de misy ray anakiroa ilay ray tena ray ray ny finoana jesosy kristy ilay nitondratsika fanazavana araky ilay romanina toko faefatra teo en tant que protecteur luka toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo amby telopolo misy passage ny mpianatra jesosy kristy talohan'ny homboana tao misahany getsemane dia ny teny tahaka izao jesosy kristy hoe ripetera ry mpianatra satana de efa nifofanareo nilofanareo izy araky ny efa maha de volom-pamon'olona azy fa izao ny vavaka ho anareo izy jesosy kristy mba tsy ho levina ny fononareo ripetera de rehefa matanjaky ianao de anao ndray no mivavaka ho andralahanao misy ray ho eo anakiroa jesosy kristy lay tena ray ny mino de misy ray na ankonana petera ray en tant que hoe apôstoly ihany ko eo ray en tant que hoe mpianatra isan'ny tokony avy eo de misy an'le ray jesosy kristy protecteur mivavaka ho an'ny ray isa tokony avy izay image zay no entiko any amin'ny fiangonana aiza isika mpitondra fiangonana manoloana ny mpino tsiraray avy aiza isika ray mpianakaviana raha ray aiza izay ihajatsika tsiraray avy amin'ny tokantrano amin'ny zanaka amin'ny
Vady aman-janaka en tant que protecteur. Jesosy Kristy eto no manome ohatra, manome fampianarana ny vavaka ho an'ny mpianatra, ho an'ny Petera. Nanatrika se faire face an'ny diable, an'ny satana, izay ny fofo sy ny lofo ny mpianatra mba tsy ho levina ny finoandreo. Saingy ny ray le maka endrika mpianatra, maka endrika bisopy, maka endrika kaiky, maka endrika dada, mety nentina sy falifaly fotsiny a mametra tanana mitsodrano pino a, raisy nitsodrano de samy manona tsodrano ao sy ny sisa be da be zay afaka ilazaitsika azy a. Faly am'izay contexte ao anatin'izay système izay fa tsy protecteur, tsy responsable, tsy visionnaire, tsy manana ilay fahitana tahaka ny nahitany Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Au temps présent mihitsy tena hoe misokatra io lanitra io, ny ray izay any an-danitra no maneho an'izany fa tsy nofa mandra. Vitsy ny ray mpianakaviana manana an'izay sens sy valeur izay. Raha ray aho aza izay hiatrako, malaky atoko fahenina andininy fady, malaky atoko voalohany andininy fahenina. Raha ray ary isika de aiza izay hiatratsika. Samy mametra-panontaniana amin'izany zavatra zaraina izany a isika rehetrarehetra. Averiko tsara hoe samy mametra-panontaniana amin'izany zavatra zaraina izany a isika rehetra tsirairay avy. Tianao Jesosy tandremo fa misy valeur spirituelle lalala be aty amintsika ray mpianakaviana, fa tsy faly fotsiny ihany hoe mandeha ny fety de mère de mifety, mandeha ny fety de père de manao fety, mandeha ny fety de voisin de manao fety, mandeha ny fety de grand-mère de manao fety, mandeha ny fety isan-karazany hatramin'ny Krismasy de fety foana. Fa ireny karazam-pety reny dia mibrise zavatra be mihitsy, mirevele zava-panahy finosiny reny ary zay no maha olona ao amin'ny Kristy atsika. Misaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity atany. Raha tonga amin'izay fijery sy comportement attitude izay isika tsirairay avy, sa tena mino fa isy reveil tanteraka. Efa misy ihany reveil am'izao tsika miresaka izao a, fa mbola stérile le izy, mbola voahidy ao anaty enveloppe. Fa raha ohatra zany isika manana initiative ka vonina androvitra n'io voile io a, de za tena mino fa isy zavatra iova be eto amin'ny firenetsika. Ka otsika izay miandrandra fiovana zany a dia atodioany amin'ny zavatra any ambony, atodio amin'izay zavatra brise an'izay révélation izay ny fomba fijeritsika sy ny fisainatsika. Fa lany andro hodikodina eto foana tsika, hodikodina any amin'ny tany efitra, hodikodina aty anefitra, hiandry olona anafitra firenena, hiandry any zato sy zaroa ifampiampangeto a, hiandry firenena mikambana, hiandry fanampiana, avisavanana, aide gauche à droite sy ny sisa rehetra. Fa veriko ndray a, mila miverina amin'Andriamanitra tsy toy isika, mila miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mitady an'io aja raha ray ao aza izay aja, aiza izay aja koa valeur selon an'ny baibola, selon an'ny herin'ny filazontsara. Zay no azoko nambara mirarisoa antsika rehetra, malaza izay zavatra tokony ho lazaina par rapport amin'iny fête de père iny ny message nampitaitsika. De mialatsiny foana amin'izay rehetra tohina sy izay rehetra voakasiky ny fizarana, satria hita sapy zany a any amin'ny réaction à travers ny commentaire sy ny MP isan-karazany any. Tianao Jesosy mirasoa antsika rehetra dia amin'ny manaraka indraytsika miresaka sujet hafa anankiray indray araka ny famindrapon'Andriamanitra sy ny alehiben'ny fitiavany. Tianao Jesosy veloma tompoko.